rehefa tsy mahafantatra ny amin'ny famonjena ny olona dia misy zavatra toy izay. Rehefa tsy mahafantatra ny amin'izany atao hoe famonjena dia misy zavatra samihafa tsy maintsy mitranga. Reto izay mpamakakely ny style fanaon'ny filoha-fiona Jesosy Kristy eto Madagasikara rehefa manomboky ny tarazao izy izay mitoraka izao afo izao. Misy zavatra efatra izay tiako azavaina. Rehefa tsy mahafantatra ny famonjena ny olona dia mijambany maso. Hondontony saina, ho mafy ny fony ary hiaratsy hatrany izy. Ireo zavatra ireo zany tena tsy hiaratsy. Rehefa miafina n'olona, rehefa tsy takatra n'olona, rehefa tsy fantatra n'olona ny zava-miafina fony sy ny famonjena nataon'Andriamanitra dia mbola hojana fa rehefa nantona teo amin'ny azo fijaliana ny tompony dia misy olona nandaka mijery nahita azy. Kanefa reo olona izay nandaka nahita dia zavatra hafa mihitsy no nasehon'ny fihetsika. Ka hoy ny volasin'ny Vasily Zeropoly hoe izay nandaka dia tena ratsy azy sady hivikividokana olona manamaso mahina kanefa manana fomba fiteny, manana fomba fihetsika, manana fomba fanao tahaka izany. Fantany tsara fa i Jesosy tsy hoe tahaka ny lafana antona eo amin'ny azo fijaliana ka tsofokoritra dia mety hiara na mety misy misintona dia afaka. Fa i Jesosy miantona eo amin'ny azo fijaliana, Jesosy voamoko, Jesosy voafantsika. Dia toy izany tsy misy afaka mamantatsika hoe pointifiry mifantsika ampiasaina izany zany. Tsisy afaka mamantatsika hoe fantsika fampiasa amin'ny fandavana amin'ny beton reny. Fa rehefa mampijery sary Kristy manaraka izay aseho ny amin'ny firenena taminazy izay dia mahavaly azy ny teny hoe fantsika resatra. Asa fokahitanao zao amin'ny Malagasy. Misy teknisiana ihany ka afaka manazava hoe pointifiry ny fantsika resatra. Fa sady lava zany no ngeza zany ary raha hitany an'izany mikaikay ery ianao zany afavanina amin'ilay Jesosy dia mety olany any tany mba misy fantsika resatra hoe dia nany mikaikay azy tsy tany zany. Rehefa mijery ianao ny fihetsiky ny miaramila tany famatsia ohatrany hoe olona manambatra ny aina mihitsy manainika ilay fively na ilay manontolo anetehana azy tsy zavatra nametika indremany mahinoko ary midididiny tompo teo ampiatrehana izany dia azo antoka fa mahano mididididiny kavolo kapoany mikararatsy toetra ho an'ny mijery melasy. Fa azo atao an-tsaina ny fidididiny tompo mazana zany zavatra Andriamanitra voafantsika eo amin'ny azo fijaliana zany tena tsy tanàna mirakotra intsony
kanefa mafafatesany dia mbefa mosafonahitra zay raha sy miafina rahafaolona famonjenandriamanitra dia tsy mijamba maso ka eritretra zavatra tahaka izay manao ny olona lavy olona mifatsika tanana marotra teny hoe raha enao tena izy miadikina fa tsy hoe zamba tsy maso taonao isika zao tontolo say efa manaky ianao ny toyny tantara dia ozy izy hoe ny sasany efaretelo toy izany kofanesololoamso fa resaky izy izy famadalana ka atao hoe namonjany sasany izy fantenan'izay injery aoka kristy manjaka israely mba iamanavonjanynakety mba hitantsika inotsika ary no miaraka taminy azonjaina ko azy ena misy azy toy izany pampiatra le zany olona-tanany zany fa antanany zany olona-tanany zany ary olona tompona miraikitra am'izay ho fampandraisana ny olona amin'andriamanitra zany zany miaraka eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'izany fiainam-monina zany zany rehefa izao lasa tompo tamosaika ka nazana fihevitra hafa izay ampianarana sy izay toeny sy izay no rekesa satria eo olona koa zanona fa nare fampianarana tompo le olona fa tsy hoe tsy nare dia jereo fa nazana olona zany na mitovy lasy ny tenany amin'ny olona mpandary zay mifikifipoa dia eo koa no zany say donjo zany na dia efa nahita ny zavatra nataon'ny tompo taminy azy na dia efa nafantatra satria tsy olona nitanterana fa nahita ny zavatra nataon'ny tompo dia lasa olona tahaka ny olona tsy nianatra tahaka ny olona tsy nahita fianarana dia io fanakatahaka nataon'ny retsiteo eo zay efa java ny maso mba tsy mafantatra eo ampokolana hoe manana sady maneso no entiko olona miteny hoe aokisy ary eo raha izy ny manjaka Jesosy tsy hoe mivampiatsy ny fomba fijery fa lasa zavatra mihitsy miampatsaina ny amiko zany azany aho nanao fahavasana ka rehefa tsy fantatry ny olona ny famonjen'andriamanitra tontolo say tahaka ny olona tsy misaina ny tsoro zany tahaka ny olona tsy manan-tsaina ny tsoro zany na dia olona manana maizy azy amina eritreretiny zany fa nao mieritreritra hoe ny olona ada ny olona tsy nahita fianarana ny olona avy any no tsy mahafantatra ny lanjany famonjenaka amin'izany ada eo amin'ny fiainana fa tena ny olona mety nahita fianarana sy manapaharana rehefa tsy mahafantatra ny famonjenan'andriamanitra lasa tontolo saika ka aza mba mety sokajiana hoe tontolo lany na tontolo vavy na tontolo feno fa tontolo mamy efa tsy naleha andao pairaka ny maso sokafana zay ahakafatra izany famonjena amin'andriamanitra zany anaitrany ny mafaka nataon'ny efinaritra dia tompo mivavaka zay ho an'ireo olona zay tsy mahafantatra kozy ny asa famonjena tsy mahalala zay miarenanao tsy mahafantatra zavatra fampianarana ao anatin'ny teny izy fa efa mitaneny tompo amin'ny fanahany sady fa misy foa ny olona tsy mahafantatra rehefa tsy mahafantatra dia lasa tompo saika fa ianao tondreto tsy ampitoky saina milampilimakozy fa milampilimazy dia tonto akandekanio fa io dia tsy zavatra hitranolohatra na inona na inona
fa eo olana rehetra eo ihany ireo nafantan'izany aizykifikananena zany fa izay mbola teo kamanena ny zavatranosany tsy vitany hoe mbola nieritreretra hoe to mianso fody zany izany atsony zany
dia jereo tsara fa nareo mpianatra azy tafatsoka lamina jereo tsara fa reo tsara fahavaho azy rehefa nahita le somary nananarao zay fa inalamina ianao koa malama ianao koa malama io zany rehefa tsy fantatry ny olona atao amin'izay izay ratsy dia mbola niaratsy atrazy azany tsy tena satria raha olona efa manamay famonjena isika raha olona efa manafanekera nahazo ny famonjena isika kanefa mbola mankana fahafatsina na inona irezy amin'izany fahafatsina mety manosana sy ampamanina ka tsy apontsika zany ny marina dia tsy mafantatra ny famonjentsika fa tahaka olona ny delira ihany zany tamin'ny vanim-potoana naovamanekeny tahaka olona ny delira ihany zany teo amin'ireo zay tena fijoroana natao fanomarina zay mbola miasakasy fa mizoka ho aleha fahalatsiana zany hatrany riavanao tomin'andriamanitra tsy navahafantatra ny famonjena mahita tarakely zavatra nareo nalaza tenatanareo fa inona amin'ireo trano lehibe fanaovana sy fampisehoana sarimihetsika sary cinéma zany misy amin'izy ireny mbola hitatsika eo na dia efa cinéma ntsony azo maseho hoe fanakiray zany ny teo amin'ny palasy cinéma palasy nalaza tena amin'izany fizivany manataka palasy zany ho any mbola tsy marary zany na mety efa tsy mahita tsoa zany aizany eo amin'ny ampitaniary amin'ny nakatofakaizy mijana merimenisy zany mila ny akavanany dia tamin'izany mivoaka ny film kristianina na le manena le cinéma le filorona dia aparitaka makariny zany Jésus de Nazareth. Et Dieu les fait ça, c'est le cinéma, ça, et pas tout le monde a dit la mort. Enfin, il s'en a ça, qui ont été film à la carrière, la petite, pas une taille. Faisons ça, les fans là, on va pouvoir venir à la les fans là, cinéma, parce qu'on ne peut pas. Les fans là, nie fanamonina zay cinéma dia ny tomany vahotra ny kibobobo ny tsy tao anazy zany dia afaka hoe fa nisy fa ny ahatao anazy zany dia natsiao no voatona satria mampairaka masony nahita zavatra keretano nosokafan'andriamanitra ny sainy nafanana tsara izay tsy maintsy niaretany izy ny famonjena ho mila fanana masoratsaka dia fipepahana sy mikorazo amin'izao eto zany zao tsy misy cinéma jerena mihitsy fa teny fantenarana nanao amerena anao zatanarana famonjena zany fa mekahita veto anankiray azy fa itomany any toerany ty eritreritra ny famonjena amin'andriamanitra fa tsy mora ny nanavotana antsika namoizana ny ainy zany tsy fahafatesana ataotsika hoe tsy namoizana fa fahafatesana ny omana na ny maratsy manjefiratsy natao zany satria tiany manjara mpiainana an'izay tsy maintsy olalovana zany satria tiany ianao iarana ny vakazy
efa izosakisy lahatyanao hoe aitin'Andriamanitra ny mpanomboka azy ho azy